Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana malala, mahatratra ity maraim-baovao ny Alahady 30 ny volana Aogositra 2020 ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa sokafan'Andriamanitra ho antsika indray ny varavaran'ny tempoly ahafahantsika midera an'Andriamanitra sy manompo azy. Ndeha ary hiomana amin'ny Fanompoam-pivavahana isika ry havana, homanintsika ny salamo 500 ny 1 hatramin'ny 7. Io no hiderantsika an'Andriamanitra. Salamo 500 ny 1 hatramin'ny 7. Dia miomana ihany koa isika amin'ny FANEKEM-PINOANA 4 hijoroantsika 20 finoana. FANEKEM-PINOANA laharana 4. Anio Alahady natokany FJKM ho Alahadin'ny Akany Fialofana Tangaina, ahatserovana mambavaka, hanoanana sy hanampiana ireo zazakamboty tezaina sy karakaraina eo anivon'ny FJKM. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana, ny famindram-po sy ny fampaherezana avy amin'Andriamanitra ray sy JESOA KRISTY Tompontsika. Amen. Ndeha hiara-mitsangana isika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Salamo 500 ny 1 hatramin'ny 7 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Miderany Jehova miantsony anarany, atao fantatra ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Atao voareharehanareo ny anaran'ny masina, aoka hifalo ny fony izay mitady an'i Jehova. Mitediava an'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Tsarovy ny asa mahagaga natao, dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Ry taranaka Abrahama mpanompony, dia ianareo olom-boafidy ny taranaka Jakoba. Jehova, izy no Andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro,
rainay amin'ny alalan'i Jesoa KRISTY, lohan'ny fiangonana sady tomponay ianao. Misaotra sy midera ary mankalaza anao zay Andriamanitra, manandratra ny voninahitra ao izahay, fa Andriamanitra masina ianao, tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra sy mankasitraka anao izahay, fa noho ny alehiben'ny famindramponao, dia indro izahay, no taominao ka voataona, no samborinao ka resinao, no tatanao sy novimbinao toy ny olo tsy manatsiny, ka tafiditra indray ato amin'ny tempolonao masina. Eto amin'ity fitoerana ity tokoa Andriamanitra, no hanomezanao anay fiadanana. Eto no hideranay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao masina. Eto no handraisanay ny famelan-keloka sy ny famindramponao, ary hitenenanao aminay mba azahoanay hery, hoentina mamakivaky ny andro mpiainanay manontolo. Mangataka aminao ary zay Andriamanitra, ahidiny ny fanahinao masina, hana masina izao Fanompoam-pivavahana izao. Ahidino aminay tsiraray avy ao am-ponay, ny fanahinao masina, aizanay mandray ny afatry ny teninao, hiavozanay amin'ny fanoloran-tena masina, andraisanay fifaliana sy fiadanana mandrakariva avy aminao Andriamanitra. Koa aderaina sy omem-boninahitra ny anaranao, raisy zanaka ary fanay masina. Amen. Aorian'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra zay arahany vavaka fifonana no anaovantsika ny hira fanampiny faharoapolo. Hira fanampiny faharoapolo, aorian'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra zay arahany vavaka fifonana. Izao ary ny sitrapon'Andriamanitra ambariny amintsika fiangonana manontolo amin'ny tian'io ity. Fa voasoratra hoe, raha misy manao azo mpivavaka nefa tsy mahafehy ny vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahany izany olona izany. Izao no fivavahana madio sady tsy misy tsiny, tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray, ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriny sy miaro ny tenany, tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, tsy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Tonga ny fotoana ankehitriny hanetrentsika teny eo anatrehan'Andriamanitra, iaiky ny fahotana sy ny heloka vitantsika, angataka ny famindrampo, angataka ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra tompontsika. Dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, indreto izay manetry teny eto anatrehanao, miaiky ny fahantrahanay sy ny fahotanay. Tsy nanome anao ny voninahitra tokony ho anao izahay, nandika ny sitraponao sy ny lalanao masina izahay. Tsy mba nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ny zavatra rehetra izahay. Tsy tia ny namanay tahaka ny tenanay izahay, ary tsy nahatsiaro akory ny kamboty sy ny mpitondra tena. Eny fa raha mijery azy ireny azy izahay, dia toa vonjy tavanandro ihany, sombitsominy amin'izay mety hanananay, mba nanampianay sy nitsonjovanay ny kamboty sy ny mpitondra tena. Rendrika amin'ny fitiavan-teny izay Andriamanitra, latsaka anaty fakam-panahy sy ny fahotana, ka ny ota izay tokony hankalainay, izany indrindra indray no nankaminay sy sahanay nataonay teo masinao. Ry rain'ny famindrampo, mitalao aminao izahay, mamelany elokay, diovy izay ho afampahotana, avao izay ao anatinay ny fanahinay, mba ho vonoka nompo anao marina tokoa,
ary dia aoka ny fitiavan'i Jesosy Kristy no aneranay mandrakarivo, androsonay amin'ny fanompoana masina sy ejerenay ny namanay ka hanampinay sy hampaherezanay azy ireny. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay maty nisolo heloka anay teo ambony hazo fijaliana, no anaovanay izany vavaka izany. Mianoanay ry Andriamanitra tsy toa no ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Amen. Aorian'ny famelan-keloka ny era 2:telopolo ny andininy voalohany. Era 2:telopolo ny andininy voalohany. Miaino ary mandray ny fivavahantsika sy ny fifonantsika Andriamanitra ry havana. Tiantsika izy, mamela ny helontsika. Mitsangana ary raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra antsika. Hoy ny Tompo Andriamanitsika, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izao efa niaino. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy anao. Izao dia izao no mamono fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Koa voavela ny elokareo, no ny anaran'ny masina, mideran'ny tompontsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany.
sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Fanekem-pinoana laharana fahaefatra no ejoroantsika vavolombelona fa navelan'Andriamanitra ny elontsika, tena navelany tokoa, azontsika ny famonjena, lovantsika ny lanitra. Ifandimbiasantsika izany fanambaram-pinoana izany. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataony Andre hoe efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataony Samaritana hoe sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy Zanak'Andriamanitra velona, ianao manana ny teny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompo sy Andriamanitra. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo no hiarabanantsika rehetra. Iroso amin'ny fotoanan'ny tanora, ny ankizy, atolotra ny sekoly Alahady sika izao. Koa asaina ampitiavana, hitsangana ireo mpampianatra sy mpandraharaha ao amin'ny sekoly Alahady. Toy izany koa ireo ankizy sy ny tanora. Hiaraka hivavaka isika Tompoko. Jesosy Tompo, noho ny fahasoavanao dia mbola afaka mizara indray ny teninao izahay. Koa Akany, ho fanilo hanazava ny androm-piainanay rehetra ny teninao. Misaotra Jesoa. Amen. Petraka isika Tompoko. Andeha raha antsika mamaky ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Jaona 4:7-20 tapany A, manao hoe ary tamin'izay dia tonga ny mpianany kagaga satria vehivavy no niresahany. Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany kagaga satria vehivavy no niresahany. Ny olombelona rehefa manafaka dia mifidy tavan'olona, ny havako, ny namako, ny olo-pantatro sy ny sisa sy ny sisa. Raha sendra misy menjery eny an-dalana, tsy mainka hamonjy ny olona fa mijery fotsiny dia manontany hoe ohatray izy io. Ny Tompo kosa nefa rehefa manafaka dia tsy mijery tavan'olona, na volon-koditra, na fiaviana, na fiteny, na fari-pahaizana. Rehefa nanasitrany Jesoa, tsy mba nanontany ireo boka, na ilay jamba, na ireo azo mifanahy ratsy hoe avy aiza ianareo, na hoe iza ianareo. Eto amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:7-20 tapany A, izay mivaky hoe ary tamin'izay dia tonga ny mpianany kagaga satria vehivavy no niresahany. Vehivavy no nanambarany Jesoa no momba azy. Ny vehivavy izay tsy nanana anjara firy teo amin'ny fiarahamonina jiosy,
ka gaga ny mpianatra. Ao amin'ny asan'ny apôstôly dia nankasitran'Andriamanitra ny fivavaka sy ny fiantrana nataon'i Kornelio, ilay kapiteny italiana. Ilay lehilahy etiopiana tandapany Kandasy tonga tany Jerosalema hivavaka no nitoriana ny teny. Ny fahafana ao amin'ny tompo dia tsy voafetra ny lalàn'ny olombelona. Ny olombelona rehefa manafaka dia misy fetrany sady tsy tanteraka. Ohatra, afaka ianao fa mandoa onitra, afaka ianao noho ny fisalasalana, sitrana ianao fa mifady sira na mifady siramamy na tsy mahazo mihinana matsiro fa manjary miverina ny aretina. Ny an'i Jesoa rehefa nanasitrana ny jamby izy ka nahiratra ireo, tsy nisy fepetra hoe tondra solomaso rehefa mazava loatra ny andro. Rehefa nitsangana amin'ny malemy dia nasainy nobetaina ny fandriana, fa tsy niteny izy hoe aza mibata zavatra mavesatra intsony ianao. Raha fehezina dia izao, ao amin'ny tompo ny fahafahana sady feno no tanteraka, fa ny finoanao no mialoha azy, satria efa maty ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana noho ny aminao. Zao ary dia raha antsika manao ny hira 8:530 andininy 2. Mbola iaraka-ivavaka isika tompoko. Misaotra raha eo noho ny teninao izay mitarika anay anana fahendrena sy fahamasinam-piainana hatrany. Ny herin'ny fanamasina ny ombanay, ahaizanay mankatoa ny teninao fa tsy ho mpiainy fotsiny ihany. Amin'ny anaran'i Jesoa no anaovanay izany vavaka izany. Teo an'Andriamanitra irery ihany aniny voninahitra. Amen. Dia ampifaliana trandriavana ny arabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary anolorana ny raharahany fiangonana anio Alahady 30 Aogositra. Raharaha anatiny avy hatrany. Omenantsika ny fandaharam-potoana volana septambra 2024. Alahady fandraisana. Misy fandraisana ny fanasan'ny tompo indroa ataona mandritry ny volana septambra. Dia ny Alahady voalohany izany, Alahady 9 septambra sy ny Alahady fahatelo, Alahady 20 septambra. Fidirana telo amin'ny 7 ora, amin'ny 9 ora ary amin'ny 12 ora. Ny Alahady tsotra kosa dia tony mazatra dia fidirana 2 amin'ny 7 ora sy amin'ny 10 ora. Ny fizarana ny tike dia isaky ny sabotsy amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 9 ora maraina. Misokatra amin'ny 7 ora sy sasany ny vavahady. Ny olona iray dia afaka maka tike
roa. Ny fianarana katekômena, miverina mianatra ny katekômena ny Alahady tsotra dia anelanelan'ny fidirana roa izany, ny 17 ny volana septambra sy ny 17 ny volana septambra, miditra amin'ny 7 ora sasany hatramin'ny 10 ora latsaka fefany. Ny toerana dia eto am-piangonana sy ao amin'ny Akany martyra. Alahadin'ny taranaka taona 2024, andray anjara amin'ny Fanompoam-pivavahana izay atao ny Alahady 9 septambra, Alahadin'ny taranaka, sy amin'ny tournage ampitaina amin'ny Facebook sy ny YouTube ireo solitenan'ny zanakam-pelezana mba ho fiombonantsika rehetra. Ny farandriavana dia fampahafantarana, misokatra ny fiangonana amin'ny fanamasinana ny mariazy sy ny fanaovana batisa. Afaka miditra ao am-piangonana koa ny fahoriana raha voamarina fa tsy maty ny coronavirus ilay razana. Manaja ny fandaminana rehetra ara-pahasalamana izay napetraky ny fanjakana hatrany anefa isika amin'izany, na eo amin'ny isa dia 50 ihany, ny fanajana ny elanelana, ny fakana ny temperatura, ny fanasana tanana sy ny fanadiovana ny fiangonana sy ny sisa sy ny sisa. Omenantsika kosa ankehitriny ny fiainan'ny fiangonana ara-bola. Isaorana trano ny tompo amin'ny fitantanany ny fiainan'ny fiangonana, ary makasitraka antsika rehetra izay nanona ny antso itsika mpianakavy ny finoana tamin'ny alalan'ny vavaka sy tamin'ny alalan'ny fanatanterahana ny adidy finoana siasa ary ny kitampo-iombonana na dia ny katona aza ny fiangonana. Afaka niatrika somatsara ny volana Aogositra isika, voalo ny fiveloman'ny mpitandrina, ny karama samihafa, ny jiro sy ny rano, ny telefônina, ny fanampiana ireo mpitandrina teo aloha. Teo koa ny fandraisantsika anjara tamin'ny asa sosialy izay nataon'ny fobe FJKM noho ny 12 taonany. Isaorana ireo tosafi izay efa nandrotsaka ny anjarany ary manetana ireo mbola maniry anao izany. Androso koa isika mandritry ny volana septambra amin'ny asa iombonana. Fanampiana amin'ny fanaovana dalaza sy ny altara ny FJKM Ambobary no ataontsika. Eo ihany koa ny fanampiana amin'ny fanamboarana ny trano ao amin'ny seminaire Ambadibevanja, ny fandrotsahana ny ampahany faharoa ny adidy ny SYNODAMPARITANY ANTANANARIVO ATSINANANA. Ny adidy ny fobe FJKM kosa dia efa voalohantsika 100 isan-jato. Ny finoana no mamaritra ny asa fa tsy ny vola eo am-pelantanana. Amin'izany dia mitohy manentana antsika riavana amin'ny finoana sy asa ary amin'ny kitapo-iombonana ka hijoro vavolombelona hatrany ny fiangonana eo amin'ny asa maro mila tanterahana. Izany dia afaka alefantsika toy ny mahazatra amin'ny mobile money, amin'ny tompotra andraikitry ny vola miditra, Andriamatoa manitra Rakoto Arvelo, na koa amin'ny any amin'ny banky dia ny bankin'ny fiangonana ao amin'ny BMOI Antananareniny. Ankehitriny kosa tsika dia androso amin'ny filazana manjo. Misy filazana manjo 3 riavana voaray anio. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo. Ny voalohany dia ny fodimandry ny mpanompony Andriamanivo Robin Johnson ny sabotsy 12 Aogositra lasa teo. Hoy ny iray tapo aminy Ravelonarivo Brigitte Daniela sy Andretsoavina JESOA sy ny zanaka amanjafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia notanterahana ny alatsinainy 20 Aogositra rehefa nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny FJKM Manazary Martyra talohany nanafenana azy tao amin'ny fahasandrazany teny Ambohimailala Ilafy. Ny faharoa dia ny fodimandriny Rakoto Ndramoma Mbolofity Iva natsondray ody any aminy ny sabotsy 12 Aogositra rehefa ny vahiny 13 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny
Rakotondramoma Rojotiana teraka Rakotony aina, ny zanany ny iray aman-dreniny Rakotony aina KRISTY sy Voangy, ny iray Tapoaminy Rakotony aina Mijoro sy Kolona ary ny zanany ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia notanterahana ny Alarobia 20 Aogositra taoriny ny Fanompoam-pivavahana natao teny amin'ny trano fonenany teny Ambobao Antalamohitra talohan'ny nametrahana azy teny amin'ny fasandrazany teny amin'ny rova Ambohimirimo Mananjara. Ny fahoriana fahatelo riavana dia ny fodimandrin'ny Ravelo Arsoa Honorine vadina velany tompoklahy Raharvelona Jules nodimandry teo amin'ny 520 taonany ny Alarobia 20 Aogositra. Hoy ny zanany Raharvelona Nary sy Ioly, Raharjaona Frederika sy Voangy ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia niala tao amin'ny tranony tao Anosy Atsinanana ny Sabotsy 20 Aogositra tamin'ny 12 sy sasany. Nentina teto amin'ny Fiangonana FJKM Tranovato Faravohitra ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra talohany nanafenana azy tao amin'ny fasandrazany tao lazaina avaratrano. Taratasy fisaorana. Ny vady aman-janany ny Pretapoaminy ary ny fianakaviana manontolo dia maneho ny fisaorana ny mpianakavy finoana eto amin'ny fitandremana Tranovato Faravohitra tamin'ny fampinonana sy fampahirezana azy ireo tamin'ny fahalasana ny Tapoaminy Andriampanarivo Robin Jonasson, tolorana fisaorana manokana ny fikambanana Amboarapeo, ialana tsiny ho andreo Sitratantso no ny afenondrano be loatra. Andriamanitra ny amaly fitianareo. Voaray ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Ny amaranantsika ny raharaha kosa dia ny rakim-pisaorana izay voaray. Misoratra mivaky toy izao. Tamin'ny taona fankasitrahana no ny anoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny ny andro fankasitrahana, indro ankehitriny ny andro famonjena. Noho ny fahasoavan'ny Tompo dia natratra soma tsara ny 70 taonako aho ary mianoka ny fotoanan'ny fisotrondronono ankehitriny. Mangataka vavaka fitahiana ho an'ny androko manaraka rehetra ary mangataka ny hira fanampiny 720, manolotra rakim-pisaorana Rahetsy Ariary izay mitsinjara toy izao. Ny 3 alina ariary dia ho an'ny mpitandrina Andriamampiantso Jesôme Daniel, ny 2 alina ariary dia ho an'ny mpitandrina Andriamparahasina Razafindramavo, ny 5 alina ariary kosa dia ho an'ny fitandremana Tranovato Faravohitra. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Izay riavana ny rarahan'ny fiangonantsika dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Anterina riavana malala ny fiarahabanantsika tsiraray avy, na isika aty an-tanindrazana, isika zanaky ny fiangonana manontolo, mielopatra na any amin'ny faritany, hatrany ampitan'ny ranomasina. Mahatsiaro atsika mambavaka mandrakariva ary mampahery atsika hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra isika riavana fa efa misokatra indray zany zao ny trano fiangonana na dia ao anatiny hoe fetrisa vitsivitsy ihany azy. Mahakasika ny raharaha-mpiangonana voalaza teo misy zava-dehibe anankiroa reto asiko fanentanana sy fanazavana fohy. Ny voalohany amin'io volana septambra ho avy io dia misy fandraisana fanasan'ny tompo indroa taona. Mandray fanasan'ny tompo zany isika amin'ny herin'ny anio Alahady 9 septambra. Dia misy ihany koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny Alahady fahatelo, Alahady 20 septambra. Ka raha sendra tsy nahazo tike ianao amin'ny sabotsy na ny olona izay nirahinao dia mba miezaka mba ho tonga lolo amin'ny asabotsy 7 ny volana septambra maka tike dia afaka mandray ny fanasan'ny tompo ny Alahady 20 septambra. Zay aloha zany riavana hatreto no fandaminana azo tanterahina amin'izao amehana sy fetrisa
fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana zao ka dia misaotra sy makasitraka antsika rehetra mandrakariva manaiky ny fandaminana. Ny faharoa amin'ny herinenio dia Alahadin'ny taranaka, fotoana efa mahazatra ny fiangonana isan-taona dia ho tanterahantsika somariantsika ihany amin'ny fomba tsotra sy mendrika ho voninahitran'Andriamanitra ao anatin'ny fepetra izany Alahadin'ny taranaka izany. Misy ny fanompoam-pivavahana hitrotrona mambavaka ny taranaka mandray anjara amin'izany ny zanakam-pielezana, fa alefa ihany koa amin'ny tambazotra serasera, Facebook, YouTube zany fanompoam-pivavahana fanamariana ny Alahadin'ny taranaka izany dia manaraka izany avokoa isika taranaka zanaky ny FJKM Tranovato Faravohitra tsy akanavaka. Dia fomba ny fiangonana moa ry havana ary efa fanao mahazatra eto anivon'ny fiangonana antsika raha teo misy ny valopy vokatry ny taranaka ka amin'ity indray mandeha ity ho tanterahantsika ihany zany na tsy misy valopy ary tonga ny atokantranotsika dia zay maniry taranaka maniry amin'izany vokatry ny taranaka izany dia manatanteraka ihany amin'ny fomba zay efa mahazatra antsika alefantsika amin'ny compte mobile izay efa lazain'ny tonia teo. Fanamariana fotsiny ry havana raha mandefa vokatry ny taranaka amin'ireny compte mobile ireny sika dia soraty mazava ao ny anaran'ny taranakitsika. Dia manentana antsika amin'izany ry havana satria efa mitoy hatrany ny asa maro samihafa izay tanterahana eto anivon'ny fiangonana, na ny ato anatiny io na ny asa any ivelany. Ataontsika izany ho voninahitran'Andriamanitra sy anehoantsika ny finoantsika. Dia izay ary no raharaham-piangonana ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa isika tsy raray avy, isika taranaka manontolo dia ho vonina mandrakariva iaina ny finoana sy ny asa. Mitoy ary ny fanompoam-pivavahana ataontsika izao ny hera fanampy ny fahaefatra ny andininy voalohany. Hera fanampy ny fahaefatra andininy voalohany dia iroso amin'ny vavaka sy ny famakina ny soratra masina isika. Ivavaka isika ry Andriamanitra rainay io, mbola mangataka ny fanahinao masina izahay ankehitriny, andrakotra ny aminay manontolo raha maki ny tenin'ny soratra masina izahay aoka tsy hisolatsaka na dia litera ray ary izay rehetra miaino ka mandre ny teninao dia tsy handalo foany amin'izy ireo izany fa ho vady fantsika any amboniny tsirairay avy hanamarina anay ane ny teninao ary indrindra fahazon-dalana ho anay andovanay ny fanjakanao any amparany. Misaotra ray eo. Amen. Hamaky ny tenin'ny soratra masina isika ao amin'ny bokin'ny Joba toko 2 raisina amin'ny andininy voalohany ka hatsahatra hatramin'ny andininy 10 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehovah ka dia mba tonga teo kosa tana tafaharo taminy iseho teo anatrehan'i Jehovah.
dia hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe, avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika an'i Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanesika hamongotra azy foana azy ianao. Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe, hoditra fefon'ny hoditra, eny izay rehetra ananan'ny olona dia omeny ho fefiny ainy. Fa injiro ange ny tananao ka tendreo ny taolany sy ny nofony raha tsy andahanao eo masonao azy izy e? Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izy, ny ainy tokana ihany no azo asiana. Dia nivoaka Satana avy teo anatrehan'i Jehova ka namely vairatsy an'i Joba hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tampon-dohany. Dia nakatavim-bilany aorana izy raha nipetraka teo an-davenina, ary hoy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoizan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa hoy izy taminy, tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Moa ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa? Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny olony Joba. Filazantsara Mark toko 10 faharoa amby telopolo hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy sy ny mpianany dia teny an-dalana niakatra ho an'i Jerosalema. Ary Jesosy nandeha eo alohany dia gaga ny mpianany. Ary izay nanaraka azy dia natahotra. Ary naka ny 12 lahy indray izy dia nilaza taminy izay efa anjoa azy ka nanao hoe, indro miakatra ho an'i Jerosalema isika, ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy mpanora-dalàna, ary ho elohana ho faty izy ka atolony amin'ny jentilisa, ary anao azy ho fimehezana ireny sy androra azy sy kapoka azy ary ahafaty azy, fa rehefa afaka atelona dia hitsangana indray izy. Asan'ny apôstoly toko 1:20 andininy 10 hatramin'ny 14. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha mitoetra tao andro maro izahay dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia. Ary rehefa tonga tao aminay izy dia noraisiny ny fehikibon'ny Paoly ka namatorany tongotra amantanany tenany dia hoy izy, izao no lazain'ny fanahy masina, toy izao no amatorany Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompon'ity fehikibo ity ka atolony ho an-tanany jentilisa izy. Ary raha vao renay izany dia nangataka taminy izahay mba amin'izay nonina teo mba tsy hiakarany any Jerosalema. Fa Paoly namalika nanao hoe, nahoana ianareo no mitomany ka mampangorangoraka ny foko, fa voninao tsy ny afatotra ihany fa ny ho faty any Jerosalema koa, aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary noho tsy nanaiky izy dia nitsahatra izahay ka nanao hoe, aoka ny sitrapon'ny Tompo no atao. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ataontsika izao ry havana malala ny hira 7:70, ny andeny voalohany sy ny fahaefatra dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Hira 7:70, ny andeny voalohany sy ny fahaefatra. Aoka hiara-mitsangana isika. Ni fanali was
Mbola ampitomboana ho amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy JESOA KRISTY Tompo. Amen. Ny Joba faharoa, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafolo no tenin'Andriamanitra ho toriana amintsika amin'ity Alahady farany amin'ny volana Aogositra ity. Alahady hamarana antsika tanteraka ihany koa ilay lohahevitra manao hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny MINO. Ny lohahevitra no mifarana sy mikatona fa ny fiainam-pahatokinan'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana dia hiaina antsika mandra-pikipony masontsika. Nandritra izay ray volana izay nanentanana antsika hiaina ny hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny MINO ry havana, dia efa maro ny toriteny ny fampianarana izay nomena antsika ary dia ho fehezintsika izany amin'ity Alahady farany amin'ny volana ity. Misy ihany koa tamin'ny mofinaina izay nampitaina tamintsika isan'andro isan'andro, dia misy moa nanao fanamariana, nisy nanao fanontaniana izay tsara ho vahavahana kely ihany. Nisy fanontaniana anankiray ny amin'ny hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ity, manao hoe pasteur, rehefa mahatoky hatramin'ny fahafatesana ve dia tsy maintsy maty maritiora? Satria moa izany ny voizina foana nandritry ny ray volana. Rehefa mahatoky hatramin'ny fahafatesana ve tsy maintsy maty ho maritiora? Dia mamaly izany ry havako ity tantaran'ny Joba ity, fa i Joba dia vavolombelon'ny fahatokinan'Andriamanitra kanefa tsy mba maty maritiora. Tena mafy nahazo an'i Joba. Haitsika tsara ny tantara, ny fitsapana mahamay izay nahazo azy, fa ny faran'ny fiainany dia mbola nomen'Andriamanitra tombon'andro be dia be izy, feno fiadanana. Ny zanany izay efa ringana nomen'Andriamanitra zanaka 10 mianadahy izy. Ny arena izay fongana mbola nomen'Andriamanitra biby fiompy sy arena avo roa iny noho izay nananany taloha izy. Izay no anambarana hoe Joba dia vavolombelon'ny fahatokinan'Andriamanitra kanefa tsy maty maritiora. Kanio iaho mamarantsika izany hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny MINO. Isika tsiraray avy no sitrak'Andriamanitra, hatoky an'Andriamanitra, tsy hivadika amin'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana. Raha mandinika izao Joba faharoa, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafolo izao isika ry havako malala, dia afaka mametraka ireto lohahevitra anankiroa ireto ny hoe ny olona mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia olona marina sy mahitsy, matahotra an'Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Olona mahatoky an'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana, olo marina sy mahitsy, matahotra an'Andriamanitra sy mifady ny ratsy. Izay no ambarany eo amin'ny andinin'ny fahatelo tapany faharoa eo. Ary ny faharoa dia ny hoe ny olona mahatoky an'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana dia miazona ny finoana sy ny fanekena na dia haningotra ny ainy aza. Ny olona mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia miazona mafy ny finoana sy ny fanekena na dia haningotra ny aina aza. Voalohany ary havako malala, ny olona mahatoky hatramin'ny fahafatesana, olo marina sy mahitsy, matahotra an'Andriamanitra sy mifady ny ratsy. Olo marina. Ny marina dia hoy ny teny malagasy hoe saro-tadiavina, ary dia izany tokoa samy manana ny marina ny azy ny olona tsirairay avy, ny tanàna tsirairay avy, ny firenena tsirairay avy. Fa izay lazaina olo marina araka ny soratra masina, izay ny ainan'ny Joba, dia manaiky sy makatò ny tenin'Andriamanitra, ary dia mifamatotra eto ilay hoe olo marina sy ny hoe matahotra an'Andriamanitra. Izany hoe amin'ny soratra masina izany,
ny olo-marina dia matahotra an'Andriamanitra. Kanefa rehefa miteny indray hoe Andriamanitra dia samy manao izay Andriamanitra ho fatany, ka mety misy tokoa mino sy mahatoky an'izay Andriamanitra ivavahany dia manao ny marina, kanefa tsy izay ilay olo-marina. Raha izay ny soratra masina eto, ny olo-marina matahotra an'Andriamanitra dia matahotra an'Andriamanitra izay voalaza ny Baiboly. Dia ilay Andriamanitra Isaka sy Abrahama ary Jakoba nanao fanekena tamin'ny Israely ary manao fanekena koa amin'ny Joba izay voatantara ankehitriny. Ilay Andriamanitra tonga teto amin'izao tontolo izao, tonga olombelona, tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra naniraka ao am-pontsika ny fanahy masina, mbola azahoantsika miaina sy mivelona miaraka aminy. Ny fahatahorana an'Andriamanitra izay efa nomba sy nitary nanao fanekena tamin'ny andron'ny Israely. Ilay Andriamanitra tonga nofo kanonina tamintsika dia Jesosy Kristy, ny fahatahorana ny Kristy. Ary indrindra na tsy hitany masontsika aza Jesosy Kristy, na tsy hitany masontsika aza Andriamanitra, dia manao ny marina isika, satria matahotra ny fanahy masina. Dia ilay fanahy masina miasa ao anatintsika, ary io fanahy masina io no mampahatsiaro antsika ny fahalementsika, mampahatsiaro antsika ny fahadosoantsika, mampahatsiaro antsika ny fahotantsika, ka mahatonga antsika hiaiky, mahatonga antsika hiverina amin'Andriamanitra, hiaina amin'ny fahatahoran'Andriamanitra. Ary dia izay ny olo-marina izay mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Olona mahatoky hatramin'ny fahafatesana, olo-marina sy mahitsy, matahotra an'Andriamanitra sy mifady ny ratsy. Ary dia ambarany moa izany hoe olona mahitsy, olona mifady ny ratsy izany dia olona mifady ny fahotana, tsy manota. Voafaritra mazava tsara eto amin'ny Joba ny fomban'ny Joba sy ny fiainan'ny Joba, izany fahamarinana izany. Hoy izy eo amin'ny 10 tapany farany, 10 tapany farany amin'ny anaran'ny Tompo: tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba. Ny ota, araka ny dika teny amin'ny soratra masina ry havana, dia lazaina hoe voalohany, ny ota dia fivilian-dalana, izay ny heviny anankiray. Ary ny faharoa, ny ota dia fioaram-pefy, mihoatra ny fefy na mivily lalana. Ka ny lalana na ny fefy dia ny tenin'Andriamanitra, ka izay rehetra mivily miala amin'ny tenin'Andriamanitra dia manota. Izay rehetra miopefy miala amin'ny tenin'Andriamanitra dia manota. Ary izay ny atao hoe olo mahitsy, olona mifady ny ratsy, mifady izay rehetra tsy sitraky ny tenin'Andriamanitra. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, mamarany sika ho aho ity lohahevitra hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ao anatin'izany indrindra dia tohizantsika sy hiainantsika ny fahamarinana, ny tahotra an'Andriamanitra, ary dia manentana sy mampahery antsika andeha amin'ny fahitsiana hifady ny ratsy rehetra, dia anana ny lova tsara tahaka ny Joba isika, ho tahian'Andriamanitra amin'ny fiadanana, ho ampiky ny soa sy ny tsara rehetra eo amin'ny fiainantsika manontolo. Faharoa ry havako malala, ny olona mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia miazona ny finoana sy ny fanekena, na dia haningotra ny aina aza. Mafy koa raha mafy iaho, ary mangidy koa raha mangidy ny tantaran'ny Joba teo anatrehan'izay fitsapana nahazo azy nataon'ny Satana. Ary dia niarahan'Andriamanitra moa Satana hoe ndao, jereo kely Joba fa tsy misy olona tahaka azy eny ambonin'ny tany, ka dia izao ny ainy ihany no azo esoriny. Dia rehefa mamaky ny Joba manontolo sika dia hitantsika izany fahoriana mangidy, fitsapana mahamay niatra tamin'ny Joba, dia izy tena ny manokana
tao anatin'izany fitsapana mamay fahoriana mangidy zany tsy niala tamin'Andriamanitra Job, tsy mivadika tamin'ny finoana sy ny fanekena n'Andriamanitra Job. Dia izao le fandehany irahan'Andriamanitra Satana hanisy vai ratsy any Job, voany vai hatrany atapindohany ka hatrany am-paladiany, arety mandosa tahaka an'izao aretina Covid-19 mahazo atsika izao. Angambangamba mbola tsy mafy akory, izay tena tratrany aloha dia tena maty. Ary dia indro Joba araka izay voalaza sy voatantara eto amin'ny toko faharoa ity, mipetraka eo amin'ny lavenina maka tavim-bolany iorany. Fitsaboana tsotra izany mangity dia ohatrana vilany tany dia alaina ny lavenina mba hampamaimaina azy, ohatran'ilay ataontsika ankehitriny amin'ity aretin-ty fa tsy hita intsony izay atao dia atao daholo izay mety. Alaina ny sakamalao, atao ny hevoka sy ny sisa sy ny sisa. Zany nahazo any Joba tamin'ity fotoan'andro ity, Satana mamely mafy. Kanefa na izany azy, ny fahoriana izay mahazo azy, ny toerana izay nisy azy, tsy nivadika tamin'Andriamanitra izy, tsy niala tamin'Andriamanitra izy, fa zao koa ny tena loza. Miady rery Joba. Miady rery Joba eo amin'izany fifikirana amin'ny fahamarinana, fandehanana amin'ny fahitsiana, tsy fivadihana amin'Andriamanitra zany. Jereo tsara ny eto amin'ity tantara ity fa ny vadiny ray, vadiny mbola maneso azy, mitaona azy hiala amin'Andriamanitra, vady tena iray amin'ny tena. Zany mano mbola hiazona fahamarinana ihany ve ianao, mbola hatoky an'Andriamanitra ihany ve ianao, hoy Joba, tahaka ny tenin'ny vehivavy adala ny teninao. Ry avako malala rehetra amin'ny tompo, aoka ho tsarotsika fa amin'ny fotoana izay hanaovantsika fanekena amin'Andriamanitra, irisotsika lalina amin'izany hoe fahatokiana an'Andriamanitra izany, dia mamely foany Satana, mandefa fitsapana foany Satana. Ary tsy vitsy ny olona izay mitaona antsika hiala amin'ny fanekena an'Andriamanitra, eny fanadiny olona akaiky antsika indrindra aza. Betsaka nefa mivary lavo, betsaka nefa miala amin'ny fanekena, betsaka miala amin'ny finoana sy ny fivavahana, kanefa ianao kosa na dia mandalo fotoatsarotra azy, mandalo fitsapana sy fahoriana mahamay azy, lesona sy fampianarana ho antsika ny joro tsara atoky an'Andriamanitra amin'ny fahafatesana, hiazona ny fanekena, hiazona ny finoana izay efa nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra. Ry avako malala rehetra amin'ny tompo, ho feny izany afatr'Andriamanitra izany dia izao, na mandalo fitsapana, mandalo zavatsarotra azy, miorena tsara aza miova. Aoka ny teninareo eny dia eny, tsy dia tsy, fa ny ankoatran'izay dia avy amin'ilay ratsy. Na dia betsaka aza kehitriny ny mety hitaona antsika tsy hatoky intsony an'Andriamanitra, hiala amin'Andriamanitra, mety ho betsaka na ny olona akaiky antsika aza manakatsakana antsika tsy hiroso lalina amin'ny finoana sy ny fivavahana. Toery zany, aoka hijoro tsara, aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana isika, dia omena antsika ny satro-boninahitra fiainana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra ny fampahirezany fanahy masina. Amen. FIANGONAN'I
Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa afaka nandrindray ny hafatry ny teninao. Mankasitraka anao izahay fa navelanao amakivaky ity volana Aogositra madiva ivalina ity indray. Eny misaotra anao izahay fa nampaherezy ny teninao mba hatoky hatramin'ny fahafatesana. Maro tokoa ny zavatra niatra, nampahory sy nandrera-po, kanefa teo ny tana maherinao. Teo ianao JESOA, nanoana sy nampahery ny vahoakanao manontolo mba hatoky anao, hanankina ny fiainany manontolo eo ampelatananao. Dirina indrindra ary Andriamanitra, ny teninao hitoetra betsaka ao am-ponay, iorenanay amin'ny finoana sy ny fahatokinanao, andiananay tsy amin'ny tahotra tsy aminay ahy, hiatrika indray ny ampitso sy ny hoavy rehetra. Koa noho ny amin'ny teninao Andriamanitra, mivavaka izahay ary matoky sy mino anao, fa ny volana septambra izay sokafanao anay dia ho volana feno fitahina, andraisanay fahasoavana, eny andraisanay fampaherezana hatrany, hijoronay ho vavolombelonao. Ka dia mametraka eo am-pelatananao izahay ny sokafan'ny fiangonana hatrany, eny sokatra tanteraka ho an'ny vahoakanao manontolo. Mivavaka aminao izahay ho an'ity fiangonanao ity, FJKM Tranovato Faravohitra. Hitrotra mambavaka sy mikasy izahay ny Alahadin'ny taranaka. Marobe ny taranaka ity fiangonana ity, eto amin'ny manodidina, manerana ny faritany, hatrany ampitany ranomasina. Taranaka voafidinao izy ireny, ka aoka ianao Andriamanitra hitsinjo, hijery azy isa-tokantrano isam-baravarana, ampahery azy amin'ny finoana sy ny asa tsara rehetra. Mivavaka aminao izahay ho an'ny firenena ihany koa, izay efa napetraka ombieny teo ampelatananao Andriamanitra. Mivavaka izay Tompo, mba omenao mpitondra isanambaratonga ny matahotra anao Andriamanitra, mifady ny ratsy, hijery sy hikatsaka tokoa izay ahasosy ampandroso ny vahoakanao. Mivavaka izahay ho an'ny vahoaka malagasy manontolo, tsy miafina aminao ny fahasairanana, ny zavatsarotra izay lalovana,
kanefa aoka hoe wakila ny vahoaka malagasy hatrany ianao hanoana sy ampahiry azy ireo. Amin'ity Alahadin'ny ity dia mahatsiaro mambavaka manokana izahay ireo kamboty tsy misy piahy karakaraina sy tezainy eo anivon'ny fiangonanao. Jesosy Kristy sakaizany kamboty sy mahantra ianao, jereo izy ireny, omeo fifaliana ary omeo anahy zanaky ny fiangonana ny atsiaro mambavaka azy ireny mandrakariva ary ezaka arak'izay azo atao hanampy azy ireny eo amin'ny fiainana andavanandro. Eto koa izay dia mahatsiaro mambavaka ireo mpanomponao izay nanao rakim-pisaorana tamin'ity anio ity. Mahatsiaro indrindra ny fitahiana sy ny fahasoavana nataonao teo amin'ny fiainany. Nahatsiaro ny famonjena izay nomena ho azy ka manolotra izao rakim-pisaorana izao. Raisa no anitra kasitrany eo anatrehanao, azahoana mampandroso hatrany ny asa fitoriana ny filazany tsaranao. Ary ianao ane hitahatrany androtsaka ny fahasoavanao ho an'ireo mpanomponao ireo. Ary tsy ho azy irery ihany, fa ho anay rehetra koa, omeo anay mandrakariva ny fo mahay mankasitraka amin'ny zava-tsoa rehetra ataonao amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, loharan'ny pitahiana sy loharan'ny pahasoavana, no anononana izany vavaka izany, ary ny vavakay dia farananay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe: rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao an'eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay ny ny anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahany amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ndeha hamarana ny fotoansika riavana malala ny era faefatra amby 330 ny andininy voalohany sy ny faharoa teo apetraka ny tsodrano. Era faefatra amby 330 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ndeha hiara-mitsangana isika. Raiso amin'ny finoana riavana malala ny tsodrano atolotry ny tompo ho anareo. Andriamanitry ny fiadanana ny ahamasina anareo samotanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho azy ny voninahitra ho aminareo ny fiadanana. Amen. Mipetraka mivavaka mangina isika.
ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.